Dia ny tanana ndrehetra zany mba ho mailo amin'ny fiambenana ny lakolosy bengonana mba tsy angalaran'ireo mpanao ratsy ny sisa devely fa saika hiarany tsy fanjarian-tsakafo avokoa ny akamaroan'ireo olona voafonja rehefa tsy misy ny fianakaviana manaty sakafo dia mionona amin'ny mangazo maina ireo voafonja kanefa ity farany izay azo ambara fa tsy misy loatra ny otrikaina sy ny hery fiarovana izay hoentiny na eo aza hitranga izay misy ny fandaharana asa izay natokana ho an'ny ireny voafonja hiarany tsy fanjarian-tsakafo ireny efa nanomboka tamin'ny taona 2012. Ny Antsasamanila ny gadra eto Madagasikara no tratrany tsy fanjarian-tsakafo raha ny taritra izay navoakan'ny CICR na ny Comité international de la Croix-Rouge. Ny taona 2012 dia nahatratra 7 ireo gadra izay hita fa tratrany tsy fanjarian-tsakafo izay ka noraisina an-tanana tao anatin'ny fandaharana asa afana manome hery ireo marefo isorohana ny fahafatesana vokatry ny tsy fahampitsakafo. Ny ampy 4 tamin'ny taona ity ireo gadra noraisina an-tanana raha ny loharanom-baovao avy amin'ny CICR hatrany. Sahirana ny fanjakana malagasy ary sarotra ho azy ny amahana gadra 2 sy 2 alina. Ho an'ireo izay tsy misy mpanaritra sakafo dia saika mangahazo maina hatrany ny sakafo isan'andro. Ny sakafo nay zany lafa hita avao fa nao zany mba mana sakafo hafa sy ny toy manahak'olo mba misy longony manisy sakafo ho azy iny zany mba misy karaza sakafo koa avy agnaminy amin'igny misy bele misy sako misy vary manahaka anay mafiady io zany dia fa toy avao tamany san'andro defa baka volagny be avao membena. Raha nambaran'ny ramatoa Brigitte Doppler tompon'andraikitra ara-tsakafo eo anivon'ny CICR dia tsy ampy na ny otrikaina na ny abetsaky ny sakafo izay omena ireo gadra. Manoloana izay indrindra dia misy ny fandaharana asa ara-tsakafo iarana amin'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny fonja nanomboka ny taona 2012 ka misy ny fijerem-pahasalamana an'ireo voafonja. Jerena ny refy sy ny lanjan'izy ireo ary araha-maso akaiky ireo izay misy olana. Iray amin'izy ireo i Jackie Rambelson izay voafonja any Toliara. Tsy maintsy maty raha vao tsy misakafo raha mbola zao ny ataony njehin'ny eritreritako vao may tsisy sakafo zany tsy vao may maty fa za tamin'ny za tena ampilanja tena tsy zavatra manahitaina zany mihitsy ny amin'ny vatako fa tamin'io desambra io neny tena frizy be misy zavatra ohatran'ny lalilalo sindosindona zay amin'ny vatako rehetrarehetra. Tamin'ny taona 2012 dia nahatratra 50 ireo voafonja namony ainy ary ny lohampantelon'izy ireo no maty vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo. Ny taona 2012 dia 50 teo ireo namony ainy ary 17 tamin'izy ireo no vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo. Sarotra ny asa raha nambarany lehiben'ny fonjan'ny Toliara ezahana mba tsy ho hisy intsony ny maty ny tsy fanjarian-tsakafo ireo izay voafonja.